dia raha n'Andriamanitra eo amin'ny fitoerany masina, mity razy eo amin'ny habakabaky ny heriny, mity razy noho ny asany lehibe, mity razy araka ny habehan'ny voninahiny, mity razy eo amin'ny fitsofana ny anjomara, mity razy amin'ny valisy sy ny lokanga, mity razy amin'ny amponga tapaka sy ny dia, mity razy amin'ny zava-maneno tendrena sy ny sodina, mity razy amin'ny kompantsina maneno, mity razy amin'ny kompantsina tsara feo, aoka izay rehetra manam-pofinaina samy iteran'i Jehova. Aleloia. Andriamanitra ray tsara sy masina indrindra izay ny an-danitra misaotra anao izay satria nomenao ity fotoana manokana ity izay ahafahanay mandray sy miara-miaino ny teny avy aminao. Hatreo amin'ny fomba manokana tompo izao fotoana izao, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Fifaliana ho anay avao amin'ny fiangonana adventiste mangaika distrika ny Vato no manolotra arahaba anao mpijery rahatr'izao fotoana izay ifanome antsika izao. Ny fanirianay raha mirary izay dia ny mba irotsahan'ny fitahin'ny tompo aminao sy ny ankonanao. So
Iaraka maka ny tenin'Andriamanitra ary itsika. Marika 4 ny 2:20 amin'ny anaran'i Jesosy, fa tsy misy takona izay tsy ho hita na miafina izay tsy aseho. Romanina 12 ny 2:2. Aza manaraka amin'ny fanaon'izao tontolo izao fa miova ny fanavaozana ny saina, hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady akasitrahana no marina. Iaraka ivavaka isika. Andriamanitra ray masina tsara indrindra izay ny an-danitro, amin'ity anio ity dia manolotra ny saotra ny dera ny haja ny laza ny voninahitra ho anao Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina zahay. Mankasitraka indrindra Tompo noho ny fitahianao ny fiainana tsirairay avy, nazahoana ity andro anio ity velona trapamonjena noho ny fitiavanao. Ankehitriny ihany koa izay dia mangataka Tompo mba amelanao eloko amin'ny ranofo aminay tsirairay avy. Diovy izay amarino amasino mba ho marina sy ho masina tahaka anao. Mangataka indrindra Tompo mba hirotsahany fitahiana fenao avy aminao aminay tsirairay avy, ka ny fiainanay dia ho ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra. Satria tononona sy angatahana amin'ny anaran'i Jesosy ny vavaka. Amen. Eo amin'ny fotoana hiatrehana ny fanompom-pivavahana ho an'ny fanatitra sy ny ampahafolontsika izao. Mialohan'izany dia andehantsika indray tenin'Andriamanitra iray izay voalaza ao amin'ny Mateo. Mateo 7:20. Mateo 7:20 vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Dia hoy Jesosy taminy: raha tia ho tanteraka ianao, mandehana amin'ny dimy fanananao ka omeo malahelo, dia hanana rakitra any an-danitra ianao ary avy anaraka. Rehefa jerena io vaky teny io dia resaka izay ny fanaovan'ilay zatovolahy mpanankarena tamin'i Jesosy. Nanontany izy ny amin'ny inona ny tokony ataony mba handovan'ny fiainana mandrakizay. Voalaza nefa fa niala tamin'ny alahelo izy satria nanana fananana be ity zatovolahy ity. Tsy nahafoy zavatra rehetra ao an'Andriamanitra izy izany fa nataony nanandanja teo amin'ny fiainany ny vola. Kanefa rehefa jerena dia tsy izany ny fanoloran-tena izay tediavin'Andriamanitra ataontsika.
rehefa vakitsika ny baiboly a vakitsika amin'ny fahatsorapo tokoa dia ho fantatritsika ny amin'ny zavatra tiany Jesosy ho tanterahantsika. Indray andro nefa dia nisy vehivavy anankiray ny hain-toroteny. Izy io manana zanaka 5 mena-day vehivavy io. Rehefa ny hain-toroteny izy dia tapa-kevitra fa hanolotra zavatra rehetra izay ananany ho an'Andriamanitra atao fanatitra ho an'ny asany. Tonga tao an-trano izy dia nanomboka nikaroka nitady hoe inona no meko an'i Jehovah zany. Dia avy eo toa tsy nahitana inona na inona izay manan-danja sy ilay natao atokantrano izy fa ilay zanany 5 mena-day tonga tao an-tsainy. Dia nivavaka izy hoe Andriamanitra reto ny zanako izay heveriko fa sarobidy eo amin'ny fiainako atolotra anao tanteraka. Izany tokoa ny fanoloran-tena izay tadiavin'Andriamanitra amintsika ka andeha isika anio hanolotra izay rehetra ananantsika mba ho an'Andriamanitra manontolo. Amen. Hiary hivavaka isika. Andriamanitra, misaotra anao izay satria nampianarinao ny amin'ny tokony ataonay hanoloranay ny tenanao sy hanoloranay izay rehetra anananay ho anao. Io ary Andriamanitra izany mba ho tanterakay tokoa ary raha hanolotra ny fanatitra sy ny ampafolony ho anao zahay dia ianao anie no hita azy ireny mba vita amin'ny asa izay nampandreketina azy ireny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
faly miarahaba ny ankizy rehetra. Androantsika dia araka andray lesona avy amina tantara kely anankiray mitondra ny lohateny hoe tsy misy takona izay tsy ho hita, tsy misy takona izay tsy ho hita, fa mialohan'izany dia losika hiaraka hivavaka. Ry Andriamanitra renay izay ny an-danitra misaotra anao zahay fa afaka handray teny avy aminao indray androany. Metezanao hanokatra ny fon'ny ankizy tsirairay avy mba ho mpihainy mpankatony teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Tsy misy takona izay tsy ho hita. Tantarana ankizy vavikely anankiray 13 taona mipetraka any ambanivohitra any no enotsika androany. I lalao ny anarany. Indray andro dia niteny tamin'ny lalao dada. Hoy dada hoe lalao afaka miaraka amiko ve ianao androany andeha hamboly katsakana tamboly tsika? Ie, afaka ry dada. Dia lasa ry dada sy lalao nandeha nakana tamboly zareo. Dia rehefa tonga tana tamboly dia hozy dada mantsy lalao, sao lalao za mamboatra ny lavaka dia ianao kosa mandrotsaka katsaka ao anatin'ilay lavaka, dia zaho anakefatra isaky ny lavaka ihany ny katsaka ataonao. Zay lalao endry dada, ao fa ataoko izay. Dia nazotozoto eriraka izy lalao nandrotsaka an'ilay katsaka tao anaty lavaka. Isa, 2, 3, 4, vita izay dia nifindra tamin'ny lavaka anankiray indray. Dia ohatr'izay foana nataony lalao. Dia rehefa nandeha raha ny fotoana nanomboka nena fana be ny andro. Dia hozy lalao, efa mafana izany andro izany, tena tsy te hanao tsony nefa ne tiako vity ty azy ty inona ary no ataoko? Dia nitohizany lalao ihany nefa rakizy ny fambolena katsaka izay nataony dia nandrotsaka katsaka tao anaty lavaka izy anakefatra isaky ny lavaka. Dia rehefa nandeha nefa ny fotoana nanomboka ny reraka indray lalao. Hozy izy hoe tena reraka ka, tena tsy te hanao tsony nefa izany te hanampy any dada inona ary no ataoko? Hitako ny hevitra, zao ny ataoko tsy ataoko anakefatra isaky ny lavaka tsony ny katsaka rotsako, fa tonga dia ataoko betsabetsaka. Dia amin'izay vetivety dia lany reto katsaka atao anaty kapokako reto dia afaka makaina amin'izay za. Dia nataony lalao raika izy izay eritrerin'izay. Ka rehefa namboly katsaka izy dia tonga dia nirofony tamin'ny tanana 10 dia narotsany tao anatin'ilay lavaka. Dia nandroaka indray izy 12 dia nataony tao anatin'ilay lavaka. Dia nitotofana ilay lavaka dia hozy izy hoe tsy maninonino ka nga hitany dady iny. Dia rehefa n'izay foana nataony vetivety dia lany ilay katsaka tao anaty kapoaka. Tsy nisy katsaka tsony tao anaty kapoaka. Dia rehefa vita izay dia lasa izy maila-kerina dia namonjy alikaloka dia nakaina. Dia gaga dada rehefa nahita ny lalao dia hozy izy hoe lalao efa vita ve ny asa nampanaoviko anao? Endry dada, efa vita ka, efa vita. Eny ary. Dia lasa dada sy lalao nandeha nody rehefa vita ny fambolena katsaka. 2 herinandro taty aoriana nandeha niverina nakaina tamboly dada. Dia rehefa vana tamboly izy dia nody tao an-trano. Vao nahita ny lalao izy dia nitsikitsiky avy hatrany dia hozy lalao hoe fa ina mampitsikitsiky any dada? Fantatra amin'izay lalao no nahatonga anao navita haingana an'ilay fambolena katsaka ilay farany teo. Fa ahoana ry dada? Zao lalao ny tsimoka avokoa ny katsaka rehetra nambolena, saingy izao ilay taty amin'ny faraparana dia marobe ny katsaka tsimoka tao anatin'ny lavaka anankiray. Misy 10, misy 12, tena betsaka. Vao naheno an'izay lalao dia tsy nahateny izy sady menatra. Izay vao tonga tao an-tsainy hoe moa tsy maintsy mbola aniry ireo katsaka ireo indray androany, ary na ela na haingana dia tsy maintsy fantatry dada ny zavatra nataoko. Ajantsika eo raika izy ny tantara fa tadidinareo ve ny voalaza ao amin'ny Marika 4:2-20 fa tsy misy takona izay tsy ho hita na miafina izay tsy aseho. Tsy misy takona izay tsy ho hita na miafina izay tsy aseho. Tsarovy raika izy fa ny zavatra rehetra izay ataontsika dia hitan'i Jesosy avokoa izy ireny. Ary indrindra indray androany dia antanin'Andriamanitra antsika ny amin'ireo zavatra rehetra vitantsika sy nataontsika ireny. Koa manomboko izao ary ny asa izay ataontsika dia ataontsika asa tsara. Rehefa saina manao zavatra isika dia atao amin'ny fo, atao amin'ny fitiavana ary atao amin'ny fahamarinana. Mirarina ankizy kely rehetra ary mba ho ankizy kely mpankatoy isika ary ihany koa ho ankizy
mahatoky an'andriamanitra sy matahotra an'andriamanitra. Amen. Iaraka hivavaka ary sika. Ry Andriamanitra rainay eo misaotra anao izay efa nomenao lesona vaovao indray. Ta io ny ankizy rehetra izay niaino tamin'ity anio ity, mba ho ankizy mpankatohanao izy ireo. Ankizy matahotra an'Andriamanitra ihany koa. Tonoina hivavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ilai fanelunkana marani Kristi Lazao inyambajao hanague chantani Kristi avya mikeri sivuni naisha anjanjao ni masunao miumana izao wavisiwela so Kristi anjauna akaru ajali azava okare nifani ramiracha akaru ajali azava bahazava miniza tutu riza uantu naiyano ananacha achiza ilai fanelunkana marani Kristi ry havana, ry ray aman-drenisany, ry tanora rehetra izay miara-miaina amiko ao anatin'izao vanim-potoana ny fandrosoan'ny teknôlôjia izao, ka ahafahantsika miara-mandray sy miara-mianatra ny tenin'Andriamanitra amin'ity andro androany ity. Dia sitrako indrindra niaraka mampanondrika ny lohantsika fa andeha hivavaka isika. Andriamanitra ray tsara indrindra izay ny an-danitra misaotra anao izay satria menao ity fotoana ity, afaka hiara-ianatra sy hiaino ny teninao. Meteza Tompo hiasa fanainao masina aminay rehetra izay miaino sy manaraka izao fanompom-pivavahana izao, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ry ray aman-drenisany, ry tanora malala, miaina ao anatin'ny vanim-potoana ny fandrosoana isika, ary efa zary lasa raha mikoriana ao anatintsika ny fikirakirana ny teknôlôjia amin'izao vanim-potoana misy antsika izao. Tsy mandainga ny tenin'Andriamanitra raha milaza ny fizotry ny tantara izay misy ankehitriny, izay hitantsika ao amin'ny Daniel 12 dia ny andininy 4 tapany farany. Dia izao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra ao anatin'izany soratra masina izany: maro no azoto mandinika ka hitombo ny fahalalany. Araka ny voalaza teo
dia efa tena miaina ao anatin'ny vanim-potoana ny fandrosoana isika. Fandrosoana manao ahoana tokoa moa, ary fandrosoana mandeha makaiza. Raha ny tenin'Andriamanitra no jerena, ary raha Andriamanitra manokana no mijery izany fandrosoana hitantsika izay fizotra nyity tantarany tany ity. Raha mijeryntsika ao amin'ny Genesisy 4, ny fahitan'Andriamanitra manokana ny toe-javatra miseho eto amin'ny tantarany tany sy ny zanak'olombelona. Dia izao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny 15. Amin'ny anaran'i Jesosy, hitan'i Jehova ny faharatsian'ny olona ambonin'ny tany, fa ny fisainana rehetra avy amin'ny fony dia ratsy ihany mandritry ny andro. Ny fijerin'Andriamanitra manokana zany. Dia izao, ratsy ihany mandritra ny andro ny zavatra rehetra izay enany zanak'olombelona. Fitiavana nefa Andriamanitra, na dio ary zany karazan-javatra rehetra miseho zany, ny teknôlôjia dia tsy ratsy akory, fa tsara fa ampiasainy ny zanak'olombelona ho amin'ny faharatsiana. Ka izay indrindra no mahatonga an'ireo karazan-javatra rehetra ratsy mirongatra ao amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Na izany na tsy izany dia fitiavan'Andriamanitra ka miteny amintsika mandrakariva. Dia izao no ambarany ao amin'ny Mika 4:9, ny 15. Irahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ry olombelona, efa naseho anao izay tsara izay ilain'i Jehova dia izao ihany, ny anao ny marina, ho tia famindram-po, ary anaraka n'Andriamanitra mifanetretena. Izany no irian'Andriamanitra ho ataoko sy ho ataonao. Ao anatin'ny fahatanorana no ahafahana mamaritra ny hoavin'ny olona anankiray rahatr'izay. Ao anatin'ny fahatanorana no ahafahan'ny olona anankiray manapa-kevitra ny anaraka izay safidiny. Misy tantara anankiray izay lazain'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Baiboly, ao amin'ny Mpitoroteny 12 dia ny 7. Izao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra ao anatin'izany soratra masina izany: mifaliry zatovo dia mbola tanora ianao, ary eo ka ny fonao ampifalifalianao amin'ny andro fahatanoranao, ka mandehana any amin'izay sitraky ny fonao izay jeren'ny masonao. Nefa aoka ho fantatrao fa ho entin'Andriamanitra eo amin'ny fitsarana izany rehetra izany. Ny teny voalaza teo dia hoe amin'ny andro fahatanoranao no ahafahanao mamaritra zavatra tsara ny ho amin'ny ho avinao. Eo ihany koa no ahafahanao manapa-kevitra ny amin'ny zavatra izay safidinao tianao ho tanterahana, melohany hanomezan'Andriamanitra valina ny amin'ilay hoe hoentina ho tsaraina, dia miteny Andriamanitra melohan'izany rehetra izany. Ao amin'ny Korinthiana 1, 10 dia ny 17 dia izao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra: zavatra rehetra dia azo atao, fa tsy ny zavatra rehetra no mahasoa. Nanome malalaka Andriamanitra fa ny zavatra rehetra dia azonao atao, fa tsy ny zavatra rehetra no mahasoa. Noho izany indrindra dia ilaina no miverina eo amin'Andriamanitra, ilay Andriamanitra fitiavana sy be famindram-po. Izao tontolo izao dia mihazakazaka makany amin'izay tiany atao, izay mahafinaritra azy, fa izao sy anao izay manaraka izao fotoana manokana izao dia tian'Andriamanitra mba hitodika aminy. Ao amin'ny Romanina 12, irahantsika mamaky ny 2 manao hoe: aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao, fa miovà amin'ny fanavaozana ny saina, hamantaranao izay sitrapon'Andriamanitra, dia izay sy tsara sady ankasitrahana no marina. Miovà amin'ny fanavaozana ny saina, hamantaranao ny sitrapon'Andriamanitra. Mila miova isika
mila manavao ny fomba fisainana isika mba hahatonga antsika tanteraka ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Raha efa mandalo ao anatin'ny fizorana makany amin'ny tsy fihetezana sy ny faharatsiana ianao, dia irian'Andriamanitra mba hiverina eo aminy. Zao ny voalaza ao amin'ny Isaia 5:5, teny andininy 7. Isaia 5:5 teny andininy 7. Dia zao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra ao. Zao ny voalaza ao anatin'ilay teny izay voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy: aoka ny ratsy fanahy ahafohy ny lalany, ary ny tsy marina ahafohy ny heviny, ary aoka izy hiverina amin'ny Jehova. Fanondrin'Andriamanitra dia ny hiverenantsika ho eo aminy. Rehefa nahatsapy ianao fa tena efa miankin-doha ao anatin'ny fikirakirana ny teknôlôjia izay mitondra makany amin'ny faharatsiana amin'ity androandroany ity, dia tian'Andriamanitra ianao hiverina eo aminy. Andray fanapa-kevitra ihany koa, anaiky izany antson'Andriamanitra izany. Tsy sitrak'Andriamanitra velively ny ahatonga antsika hizotra ho any amin'ny faharatsiana. Raha sanatria tsy nahafantatra ianao hatramin'izay ny lalana izay tian'Andriamanitra hizoranao sy alehanao ary andraisanao fanapa-kevitra, dia androany izy miantso anao mba hiverina eo aminy. Zao manko no voalazan'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny asan'ny apôstôly 7:12, teny andininy 7. Dia zao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra vakina amin'ny anaran'i Jesosy ny teny: fa Andriamanitra minitsy mijery ny androny tsy fahalalana, fa ankehitriny izy dia mandidy ny olona rehetra hibebaka. Zay le Andriamanitra fitiavana. Raha tsy nahafantatra ianao hatramin'izay, tsy nahalala ianao hoe tsy mety ny lalana izorana, tsy mitondra makany amin'Andriamanitra sy ny fiainana mandrakizay izany, dia amin'ity androany ity miantso Andriamanitra manao hoe tsy mijery ny tsy fahalalana izy, fa mitaonanao kosa mba hibebaka, mba hahazahoanao ny famonjena izay efa natolotr'Andriamanitra. Zay ny mahafitiavana an'Andriamanitra. Zay ny antony nanoloran'Andriamanitra ny zanany teo amin'ny hazo fijaliana, mba ahafahako mandray anjara ny amin'ny famonjena izay atolotr'Andriamanitra antsika rehetra. Ko amin'ity androany ity, raha sitrakao ny andray izany antson'Andriamanitra izany, an'olo tena ho an'ny Kristy, dia valio izao antson'Andriamanitra izay atao aminao izao. Zao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny ohabolana 7:20, dia ny andininy 9. Zao no ambaran'i Jesosy: anaka, atolory any fonao, ary aoka ny masonao ho faly mijery lalako. Miantso Andriamanitra, miantso anao ho antsika izay manaraka manokana izao fiaraha mianatra ny tenin'Andriamanitra izao ao anatin'ny tambajotra tserasera, naiza toerana misy anao, ninona zavatra ataonao amin'izao vanim-potoana misy antsika izao amin'ity androany ity, dia mingavy ianao Andriamanitra mba hanolotra ny fiainanao, hanolotra ny fonao ho an'i Kristy, ilay efa maty ny solanao teo amin'ny hazo fijaliana. Raha sitraka ao indrindra, dia mangataka anao aho hiaraka amiko hivavaka naiza toerana misy anao, dia andeha hivavaka isika. Vavaka isika. Andriamanitra ray tsara sy masina izay any an-danitro, misaotra anao indrindra izahay, satria noho ny fitiavanao, famindramponao, dia nomenao ny teninao izay tamin'ity androany ity, mba ahafahanay tsirairay avy manapa-kevitra ny anaraka izay voalaza ny teninao. Tompo malalo, mety misy taminay
ny tsy nahafantatra fa efa mizotra tany amin'ny lalan'ny faharatsiana sy tsy mitondra eo amin'ny fiainana mandrakizay izahay. Ankehitriny ianao dia miantso anay mba hiverina eo aminao. Fanindrinay Tompo, dia hiasa ny fanainao masina ka tonga anay rehetra n'olo-tena ho anao amin'izao andro farany izay misy anao izao. Tononona ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.